Ametatika ny fotoana rehetra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra isika amin'ity fotoana ity izay vavaka iraisam-pinoana eo amintsika kristiana manontolo indrindra fa izao fivoriana izao izay verintsika fa masina satria misy rona telopolo mianarako eo afovoany ny tombontsika. Tono amintsika hitany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ka io no sanahary io sy lavana ity. Yeah.
firenena manana Jehova ho any amantony. Ary izany indrindra no azontsika lideran'Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Satria Andriamanitra no mitantana firenena. Izao no voasoratra raha mahita ao amin'ny Exodosy 10:10 isika. Hoy izy hoe, 10:10. Ary hoy misesy tamin'olona, aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova, ary ataony olona fa ataony olona ianareo anio. Izay ataony olona anareo anio, fa ny Egyptiana izay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay. Jehova iady ho anareo, fa ianareo angino. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, nahoana mitaraina amiko ianao, lazao ny zanak'Israely mba handroso. Dia resy zany amin'izao fotoana izao. Apetratsika amin'ity fotoana ity, dia verentsika hoe, ary hoy Président Mailhol tamin'olona, aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo famonjeny Jehova, fa izay taony ho anareo anio, fa ny Egyptiana na ny fahantrana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Tamin'ny Pasteur Mailhol, nahoana mitaraina amiko ianao, lazao amin'ny Malagasy mba handroso. Jehova no ametraka mpanjaka ary izany dia ametraka izy androany. Indrindra ho amin'ny tanana ity mifona aminao zay satria ity firenena malagasy ity dia efa natokanao nosy kanefa dia zay ny farany lahiny indrindra mahantsy tobon'ny tany mifona aminao zay. Amin'izao andro zao mety izy anao hanafaka ny taninay, mety izy anao hanavitra n'ity firenena ity amin'ny alahady zao mpanomponao zay voatengonao ano amin'izao ka ny ranao no andrafitra ny ray aman-dreny Président Mailhol manomboka izao dia narofonanao hanafaka n'ity firenena malagasy ity ary ny rano koa andrafitra n'ity firenena ity tapakety ny osina rety hiala ny fahatrana eto Madagasikara, hiala ny loza maro samihafa eo amin'ity firenena ity mba hisandratra ka ho lohany eny firenenay fa tsy ho rambony ary ho ambony fa tsy ho ambany ary afaka hilahatra amin'ireo firenena mandroso ny firenena malagasy. Manomboka izao ary zany mangatanay aminao fa tahaka ny nanangananao Lazarosy tamin'ny maty navoakanao avy tao amin'ny fahamezina misy natoko zay fa hamoaka n'ity firenena ity amin'ny maizina ianao ka aposaka ny mazava amin'ity firenena ity tonga amin'izay ny anjara masoandro n'ity firenena ity any tonga ny fanasitanana n'ity firenena ity any ary dia natoko sy miny zay fa ataonao fitaovana mahery eo am-pelantananao zao ray mandeha zao dia ny Président Mailhol manoka zao izy mivady ataonao fitaovana mahery any sy ny mpiara-miasa rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana zava-vaky zany dia ho anao ny saotra sy ny lera ary voninahitra mandrazay saotra tombo. Amen. Preso 2016 ivoaka ny landroany. Ary androany
11 martsa teraka izy otsofondrano amin'ny janoary 2018 alleluia raha isotsodrano akamy jesosy ary andriamanitra fiadanany amasara samy tanteraka ao karokanamikofananareo iainareo itenanareo ikanatsiny abiabiny jesosy kristotonareo mahatoky amiantonareo fa izy anareo zany alleluia amen dia zay fotobavana nentina nisaoran'andriamanitra amin'izao fidirisy zao